Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Toy ny zaza voateraka ianareo koa maniria ny rononom-panahy tsy misy fangarony mba hitomboa ny famonjenanareo. Alleluia. Taratasy voalohany Masinday Piera Apôstôly toko 2. Amin'ny fofeno fitiavagna no anolorana fiarabanantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjapeo ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjapeo mampitambatra antsika ho iray sady onjapeo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèzy mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ireo fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjapeo ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna antsika EOV jiaby tratran'izao alahady 2 amin'ny fankalazagna ny Paka amin'ity taona 2024 ity, na ny alahady fankalazagna ny famindrampon'Andriamanitra. Koa amin'izao alahady 2 fankalazagna ny Paka izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe tompoko sy Andriamanitra. Ndeo renesitsika ireo vaky-teny masina atolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque Ray amandrenitsika. Tantara ny asan'ny apôstôly tao Jerusalema dia betsaka ny famantarana sy fahagagana natao teo amin'ny vahoaka tamin'ny tanan'ny apôstôly. Niara nipetraka teo ambany lavarangan'ny Salomona ny mpino rehetra ary tsy nisy olon-kafa sa nikambagna tamin'izy ireo. Nefa ny vahoaka nankalaza azy. Nitombo isa isan'andro vaky ny olona zay niny ny tombo na lahy na vavy ka de nentiny teny andalambe aza ny marary ka napetrany teo ambony farafara na tsy fandrina mba isy ho azo ny tandindony Piera hay raha mandalo izy. Maro koa ny olona nidodidodina akao Jerusalema avy tamin'ny tanàna manodidina mitondra ny marary sy zay nampahorian'ny fanahy maloto ary sitrana avokoa izy rehetra. Zany ary ny tenin'ny tompo
isaorana ny Andriamanitra. Niva tunatsipini panorchanga nui dunalana na tau feisuru niva tunatsipini panorchanga de Cristi tumpane mancha Adore tuavo vazzara e tu Famanda ti significava Adore Israele ripiana cavine Famanda ti significava Adore Arona ripiana cavia Famanda ti significava Adore facciamo ciambua di tuque Famanda ti significava E paurinda runiato di tu Cayendo ridendo alla laine Ai di tuque cazzisi aique Ti misi a famano i giai Niva una zippini panorciana lui una renna na toffe suru Niva una zippini panorciana de Cristi tumpane mancia Famumba di tupu si manapia Cadilli chiudi favalupe Aleu re mi fefia mi tupo Usai re mi fefia manurula Aleu kutuku re mi fefia mi tupu Usai a mi giulu maiere Runzi na maka fatina ulavo Fatunga na muziani tupu Ai tu baheri tu mansi si tupu Nenekku pamuzinia Yubi si falya fatapa munzena Nianza wachanu di marina Niva kuna zippini panorciana lui una renna na toffe suru Niva una zippini panorciana de Cristi tumpane mancia Nazzutani tumpuni dana cavana Nazzutani nappa gianieri Una zimba bufatia Ianza na donna che manica Zampa i mafi tutuishi tu Dinanza si fugli ufa a te Quel paravara ni fa marina Ti tira ti saltani tu Faietto tu con paravara ni tu Di marina numi di giamine Sarà che non fa mia in nuari tu Non è tu famosi di giù Viva una zippini panorciana lui una renna na toffe suru Viva una zippini panorciana de Cristi tumpane mancia Ni fatto una zippini panoricciana Una toffe suru Sanni luasa na tauni si tuque Carcani massumiteri Saurre nuandro na tauni si tu Ravuni faliane Avari tumpu tungava hamunze Tungava nume fanescena Arani tupu nui tsufana raha Tunga mi sewana jehane Tsufi nai ranu tuku yana rewe Ibuya tochani tu
tunatsipini panurjana nui tunalaina natao feisuru niva tunatsipini panurjana Kristi tumpoandriamanitra Fatera andriamany tilay tompotsika Aby milahara mitansa pakaswe Mitompo andriamany tisarakenasa Ataonga tuavo fatsara ny tompwe Ataonga tuavo ny ray zay Zanaka sy ny fanahy mpankahele Niva tunatsipini panurjana Nui tunalaina natao feisuru Niva tunatsipini panurjana Kristi tumpoandriamanitra Mivaky teny masiny faharoe boky fanambarana nosoratany Masinday Joany apôstôly. Izao Joany avanareo sy namanareo amin'ny fahoriana sy ny fanjakana ary ny fandeferina ao amin'ny Jesosy Kristy dia tao amin'ny nosy anankiray atao hoe Patmosy no ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fanambarany Jesosy no tsindriny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho ka nandreo feo mahery tao ivoko toy ny feo ny trompetra nanao hoe soraty amin'ny boky izay hitanao ka ampitondray any amin'ny eglizy fito any Azia dia nierika nankany an'ilay feo ny teny tamiko aho ka no ny tafitodika dia nahita fanaovanjiro volamena fito maro rantsana ary teo afivoan'ireo fanaovanjiro ireo dia nisy anankiray toy ny zanak'olona ny ankanjo rebareba nietra fehikibo volamena teo amin'ny tratrany vao nahita azy aho dia nitsingidina teo antongony toy ny maty fa nanendry ahy tamin'ny tanany havanana izy ka nanao hoe aza matahotra izao no voalohany sy farany ary velona efa maty aho nefa indro velona mandrakizay sady manana ny fanalahidy ny fahafatesina sy ny afobe koa soraty ny zavatra efa hitanao sy izay ankehitriny ary izay mbola ho avy koa any aoriana izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra. Hallelujah.
isankanavakeya o aleluia aleluia eya o aleluia ombantsika mianakavy ny tompo ho tanteraka tokoany izany. Evanjely masigny Jesosy Kristy nosoratany masindajoany vonahitrany ho anao ry tompo. Ny arivarivany ilay andro voalohan'ny herignandro raha nihidy ny varavaran'ny tragno nivorian'ny mpianatra noho ny fahatahoragna ny Jody dia tonga i Jesosy ke nitsangana teo afovoany sy nivolagna taminjareo hoe ho aminareo aniny fiadana. Izy kofa nilazay zegny izy dia naboaka ny azy reo ny tanany sy ny tratrany ke faly ny mpianatra nahita ny tompo. Dia hoy indray izy tamin'izy reo ho aminareo aniny fiadana karaha ny nagnirahany babako zaha no agnirahako andri koa. Rehefa nilaza zegny izy dia nitsoka ke nanao tamin'izy reo hoe reso ny fanahy masigny ny fahotagna aze avelanareo dia ho voavela ary ze hotananareo dia ho voatagna. Fô Toma ilay atao hoe Didimo areky tamin'ny 12 lahy tsy mba atao izy tamin'ny nahatongavany Jesosy ke hoy reto mpianatra sasany taminazy efa nahita ny tompo zahay fa hoy izy tamin'izy reo raha tsy hitako ao amin'ny tagnany loakan'ny fantsiky ke atsofoko eo amin'ny loakan'ny fantsiky ny rantsan-tagnako aratehiko amin'ny tratrany tanako dia tsy ino za. Izy kofa afaka avaloagna raha mbola nivory tao an-tragno ny mpianatra sady teo koa i Toma dia tonga i Jesosy nefa nihidy ny varavara nitsangana teo afovoany izy ke nanao hoe ho aminareo aniny fiadana. Aroa izy tamin'ny Toma ataova eto ny rantsan-tagnanao ke zahava ny tagnako ary arosoa ny tagnanao ke atehefo eto amin'ny tratrako dia minoa fô aza malenkino. Dia namaly Toma nanao taminy hoe tompoko sy Andriamanitro. Fa hoy Jesosy taminy nino anao ry Toma satria nahita zaho. Sambatra zay tsy nahita ke nino. Maro koa ny fahagagagna hafa nataon'i Jesosy teo mason'ny mpianany nefa tsy voasoratra amin'ity boky ity fa voasoratra ireto mba inoanareo fô i Jesosy no Kristy zanak'Andriamanitra ary mba azahoanareo ny fiainagna amin'ny agnarany amin'ny finoagna azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo derany ho anao ry Kristy. Kristianina ava malala mbola ao anatin'ny herinandro fankalazana ny Paka sika izao namakivaky ny avalona masina isika nanomboka tamin'ny alasinain'ny Paka ka tonga amin'izao alady faharoa ny Paka izao izay ansoina ihany koa hoe Quasimodo izany hoe mbola Paka satria mitantara ny fisanganan'i Jesosy velona izy miseho amin'ny mpianatra. Antratery ny tenin'Andriamanitra arosiny Eglizy ho sakafo mamelona antsika ny fototra ny finoantsika
dia izy soa nandresin'ny rasy, nandresin'ny faratampin'ny rasy dia ny fahafatesana ka nitsangako velona, tafasangako velona tokoa ny tompo. Alleluia. Ny alleluia dia fankalazana ny fandresen'Andriamanitra, fankalazana ny herin'Andriamanitra ao amin'ny salamo. Tiany eglizy ho sapasika mandritra izao vanim-potoana ny paka izao ary ireo toe-panahy fototra ivelomantsika ny finoan'ny paka mba aolon-dehibe ny finoana antsika. Tena sarobidy ho antsika tokoa zany izao vanim-potoana ny paka izao, fa indrindra moa isika miatrika izao sinode izao, ny tanjon'ny sinode sy inona fa ahatonga asika ho eglizy olo velomin'ny batemy, vokatry ny paka, vokatry ny Jesosy nitsangako velona, miara-dalana, miombona mandray an-tanana zary missionnaire tabernakla velona, mitaky toe-panahy fototra izany ka izay indrindra no katsain'ny eglizy amin'izao vanim-potoana ny paka izao, ka isaka lahady dia ampisongadana toe-panahy anankiray ny eglizy, satria niriny eglizy ihany koa amin'izao fankalazana ny vanim-potoana ny paka izao mba hiala amin'ny rafim-pahotana izay mangeza sikisika ka ametraka rafitra ahitasika ny fivelaran'ny maolona manontolo sy ny olon-drehetra, vokatry ny famonjen'ny paka, vokatry ny finoana no azahosika an'izay. Ary mivaliten'ny masonday Thomas dia manambara fivampenitra mahery vaika eo amin'ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, amin'ny fifandraisasika eo anivon'ny fiarahamonina, ary mazava ho azy amin'ny fifandraisasika amin'Andriamanitra ka ivelomantsika n'izay maolo vaovao ny pakasika zay amin'ny faharina vaovao sy tanteraka io fifandraisana io raha sy ao anatin'ny tontolo-piainany fifamelan-keloka sy ny famindrapo. Ka izay indrindra ny mahatarika ny eglizy fa indrindra ny papa Joan Paul faharoa nametraka n'izao alahady Quasimodo zay ibanjina sika zay famozena zay, satria ao amin'io famindrapo io sy ny fifamalan-keloka no ampiova ny fiainasika ho zavaboary vaovao. Ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao alahady faharoa ny paka izao tokoa no ibanjinasika toe-panahy lehibe dia ny toe-panahy ny famindrapon'Andriamanitra, ka irin'Andriamanitra sika anahaka azy izy izay namposaka ny masoandro amin'olon-drehetra, dia sika koa zany sy tokony izy efitrefitra ny fifandraisasika rehetra, na ny fifandraisana amin'ny zavaboary araka ny lazaisika teo, na ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona, na ny fifandraisana mazava ho azy amin'Andriamanitra. Ka ny loharano sy fototra an'izay dia ny famindrapo, ka sy ho tafavoaka mihitsy anefa izay raha ny fotom-pisaina n'izao tontolo izao no entsika andamina n'izany rehetra izany, raha ny lôzika n'izao tontolo izao no entsika andrafetana fifandraisana vaovao ilay lazaisika hoe fanatotoloana. Ny fanatotoloana sy ho tanteraka misy raha ao anatin'izay lôzika n'izao tontolo izao izay, fa tanteraka kosa izy ao amin'Andriamanitra. Ary izay ny antony nahatongavany Jesosy olombelona, ny antony nafoizany ny ainy ka nandasany rany ka natonga azy ho fampihavanantsika ho imason-dahapoly, satria sisy efitrefitra sony ao aminy noho izay famindrapo ny mibaribary ao amin'ny fony feno be fitiavana izay. Ka io fifamelan-keloka sy famindrapo io no mitondra an'izay fampihavanana, ary ny vokatra n'izay fampihavanana tena izy, satria sady kristianina no malagasy dia mitondra sika amin'ny tena fiadanana sy ny fandriam-pahalemana. Ka izay no mahatonga ny papa François ihany koa milaza fa raha te ahita ny fiadanana sy fandriam-pahalemana isika dia banjino ny lakroa. Io lakroa io no lalana ny mitondra amin'ny famelan-keloka sy ny famindrapo, ka mitondra amin'izay tontolo
mpiainany ny kolokolo ny famindra-po izay culture de la miséricorde, ary izay culture de la miséricorde zay ny mahatonga ny fampitoniana, ny tolérance sy ny fahaizana amin'ny fifanakalo hevitra, culture de dialogue, ka hatonga ny fanorenana an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay fianakaviam-ben-Janahary izay lazain'ny masinda Papa François ao amin'ny encyclikiny Fratelli Tutti, mpiray tampo isika rehetrarehetra, olo raika sika ziaby, ary tanteraka izany satria ao amin'Andriamanitra, satria zanak'Andriamanitra isika vita batemy rehetra, ka amin'ny alalan'ny fibanjinana any Jesosy amin'ny lakroa no asapasika an'izay, ary io ny lalana hoentsika mamboly an'izay culture de la miséricorde izay, ilay tontolo mpiainana amin'ny kolokolo famindra-po. Inona tokoa moa no banjinitsika amin'ny Jesosy mifansika eo amin'ny lakroa? Nisy rano sy rà nivoaka avy amin'ny fony Jesosy le foniny, ka io rano sy rà io no nahateraka ny eglizy, ary ny eglizy dia sinona fa ny fianakaviam-ben'Andriamanitra, Fratelli Tutti, olo raika sika ziaby, ary izay no alalintsika amin'izao synode izao, eglizy ary manomboka any amin'ny fianakaviana, eglizy kely, ka izay indrindra no mahasarobidy ny fianakaviana, nefa io indrindra no misedra zavatra maro ankehitriny, ka mila an'izao synode izao sika manarina an'izay fianakaviana izay, ary izay no entsika manorina an'ilay rafitra hiady amin'ny rafim-pahotanaka, ametrahasika rafitra ahitasika ny fivelarana ny maolona sy ny olona manontolo, ka hitondra sika amin'izay tontolo mpiainana amin'ny kolokolo famindra-po sy fifamelan-keloka, ka hitondra sika amin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana. Hoeo anivosika ny fiadanana ary raha mampanjaka ny famindra-po sy ny famelan-keloka isika, araky ny fantasika i masindazoany dia mananotranitra mandrakariva, fa rehefa tafasangako velona Jesosy ka nitrotra tamin'ny mpianany, niona tamin'ny mpianany, dia nilaza mandrakariva hoe ho aminareo any fiadanana. Raha risika ho ansika koa izany fiadanana vokatry ny Paka izany, ary raha misy vanim-potoana tena irisika an'izany, dia izao vanim-potoana misy asika zao zay maro ny asa loasika, maro ny mampitebiteby asika, na eo anivon'ny fianakaviana misy korontana, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny eglizy, ary eran'izao tontolo zao azy no ireo ady sy herisetra isan-karazany. Teny fiarabany Jesosy tamin'ny mpianany io firariana fiadanana io, ka nanjary fiarabana apostolika ankehitriny. Atolotra ho asika tokoa izany sodrano firariana fiadanana izany isaky ny manomboka ny Eukaristia isika, satria ny Eukaristia tokoa dia sakramenta loharano sy faratampony ankalazasika ny Paka, ka eo indrindra no iainasika zany zavatra nolazaisika izany, ka ny Paka dia fandalovana miala tamin'ilay fiainana taloha sy zarizary zay manapotika ny fiainansika vokatry ny rafim-pahotana, ka mahatonga sika hiditra amin'ny fiainam-baovao, ka mahatonga sika olom-baovao, fahariana vaovao ao anatin'ny fiadanan'ny Kristy. Tandidin'izany sika raha mahasikaritra sika rehefa fankalazana lahady, dia miditra avy any amin'ny varavaran'ny eglizy ny pretra anambarasika fa ny fianakaviana manontolo no miroso amin'izay fiombonana communion zay horesika tanteraka amin'ny fandraisasika communion, ka rehefa avetsika ka miala ato amin'ny eglizy dia iraina hitantana ny diansika ny Kristy mba ho tabernakla velona amin'ny toerana rehetra, amafy famindra-po sy fifamelan-keloka, hitondra fiadanana, hitondra fanantenana amin'ireo manodidina sika, satria
zary isika izao no Kristy mpiara-belona amin'olona, ka zary isika no Kristy fihavanana, ilay fihavanana sady kristianina no malagasy. Ry kristianina hava malala, ny evanjely androany manambara amintsika fa faly ireo mpianatra na eno ny fiaraban'i Jesosy fa indrisy sy teo Thomas. Matetika isika no milaza sy misy zavatra kisendrasendra ary sy nahateo ny Thomas dia azo lazaina fa manampy isika asapan'izany rehetra izany, satria tsy nino ny fisanganako velona i Thomas, kanefa rehefa avy eo na tsapa izy ary azo lazaina fa solotena-sika mianakavy rehefa izy nanao ny fekempinoana tompoko sy Andriamanitra. Inona moa no mahatonga milaza an'izany? Satria matetika isika no feno fisalasalana na dia feno ny fampianaran'ny eglizy aza dia sady te ino ny fandresen'ny Jesosy fahafatesana no ny zava-misy maro ka feno fisalasalana ka mitady famantarana, mitady pirofo. Ka raha sy nametraka ny tanasika tahaka ny nataony Thomas sika dia matetika no sy mino no ny afaka avalona nefa rabola ny vory tao an-trano ihany ny mpianana sady teo koa Thomas dia tonga Jesosy ary zay no antony miantsona n'izao alahady faharoan'ny paka zao Quasimodo, satria teo koa Jesosy ary nirindrina ny varavarana nisangana teo afovoany Jesosy ka nanao hoe ho aminareo aneny fiadanana. Dia hoy izy tamin'ny Thomas, atovy eto ny rasatananao ka zahaho ny tanako ary soy ny tananao ka tehefa eto ny tratrako dia minoa fa aza malakino. Tena maly Thomas sy nanikasika kory izy fa nahatsapa fa tena i Jesosy io, ary zay no mahatonga asika milaza hoe ny fekempinoana ny Thomas dia mampirisika asika izoro bebe koa amin'izay finoana zay, ka hahatonga asika olon-dehibe amin'ny finoana. Dia namaly Thomas hoe tompoko sy Andriamanitra. Dia hoy Jesosy, ary zay ny vaovao mahafaly androany, nino anao ry Thomas satria nahita sambatra izay sy nahita kanino. Mitodika amintsika zany i Jesosy ary dia sambarana ny finoana, sambatra isika ry kristianina havana manana an'izay finoana izay sy mikasika isony Thomas fa tonga dia nino ny asambara sika zany dia sy inona fa nivokatry ny asan'ny fanahy masina, ary zay no azo lazaina fa fotom-pampianarana androany vokatry ny fanahy masina ny finoana, ary zay no antony hitalaosika ny fanahy masina ary dia efa manomana ansika any amin'ny Pentecote sahady izany. Ary ny izao paka izao no manampy asika ary hiala amin'izay sy finoana zay ka mitondra asika amin'ny finoana, ary izay no ararotsika amin'izao sinoda izao. Eno sika ry kristianina havana tamin'ny vakiteny voalohany fa vokatry n'izay asan'ny fanahy masina izay, vokatry n'izay finoana izay dia ny ray saina sy ny ray fo ny mpino rehetra ka niomana izy ireo amin'ny fiainany manontolo, ary dia mitombo isa ny olona zay nin'ny tompo, satria ny fiainany ireo mpianatra mampibaribary an'izay fahasoavany paka izay, kary nahazo ny fahasoavana besaka ihany koa ny fanasitranana tamin'izay ka maniry ary sika fa nohony izao isika miroso lalindalina koa amin'ny fiainam-pinoana vokatry n'izao sinoda izao dia ahazo fahasoavana bebe kokoa isika, na dia eo aza izay sedra maro mety mitranga ihany koa ao an'izay mpanaradian'i Kristy, satria araky ny averimberisika matetika sy tany malemy anorena mpangady ny finoana fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra, diovin'Andriamanitra isika ka amin'izay voasan'Andriamanitra ka mamokatra bebe kokoa. Mamokatra inona moa izay fa mamokatra ny finoana, ka ny finoana mitondra amin'izay fametrahana rafitra zay
anampy asika ahanana ny fivelarana ny mahaolona sy ny mahaolona manontolo izany. Ka izay indrindra no mahatonga asika mamerimerina hoe faly aho fa katolika, je suis fier d'être catholique, satria sy noho ny famendresika fa noho ny finoana zany hoe sambatra isika nampalalan'Andriamanitra n'izay fahasoavan'ny batemy izay ka afaka mankalaza ny finoasikasika. Ka izay indrindra norisosika lalindalina koa amin'izao synôda izao andalianasika ny finoasika ka andray atanana n'izany finoana izany ary izara azy eo manodidina asika ka ahatonga asika oeove anompo ny mpiarabelona ampizoro an'izay rafitra mampivelatra ny mahaolona manontolo izany. Voalaza ao amin'ny taratasy ny asan'ny apôstôly amin'ny vaky-teny voalohany fa izay vokatry ny famonjenana entiny Kristy izany. Raha mandresy ny raha sika dia sy sony ny hevitrevitra araka ny voalaza sika teo fa olo raika ao amin'ny Kristy sika. Ary izay no amafisy ny vaky-teny faharoa dia ny taratasy ny masin-dazoany ka nilazany fa entan'ny fanahy masina izay mino fa Jesosy Kristy dia nateraka avy amin'Andriamanitra ka zary fahariana vaovao, zavaboary vaovao avy mipaka ary izay no antenaisika tokoa amin'izao paka izao ka ahatonga asika ho génération mpanorona n'izay fifandraisana vaovao eo amin'ny zavaboary izay ary iainasika eo anivon'izay dioseze maiso izay ary izay ihany koa ny ainasika eo amin'ny fifandraisasika sambysika ka anorenasika fiainakaviamben'Andriamanitra fratelli tutti olo raika sika azy avy ka sisy son'izay efitrevitra izay ary indrindra noho izay isika fiainakavian'Andriamanitra eglizy izay dia finoana iray no iombonantsika ka mahafanantenana sy fiadanana isika amin'ireo manodidina isika sy mavozosony ary isika eo amin'ny fiainasika araky ny lazaisika isika izao no tabernakla zany hoe io chapelle ao amin'ny katedraly io eglizy misy ny tabernakle io zany dia asika ny tabernakle portable fa noho izy portable zany dia tsy maintsy hoentisika mandehandeha eo amin'ny fiainasika andavanandro. Ary izay indrindra ny nataon'ny Masiny Maria raha voavy nandray an'i Jesosy izy ary dia izay koa no sy maintsy ataosika hitondra an'i Jesosy tahaka ny Maria eo amin'ny mpiarabelona ka ho tabernakla velona tokoa ane isika rehetra fa indrindra amin'izao fetresika an'izao synôda izao ka ho eglizy olo velomon'ny batemy miombona miara-dalana mandray atanana ka iraina ho missionnaire ho tabernakla velona tokoa any isika aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika
tsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy, dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radiofania. À toi Dieu seul.